Alahady fa 20 ny volana Jona 2024. Faly miaraba antsika rehetra mpianakavin'ny finoana mahatratra ity alahady 7 manaraka ny Trinité ity, izay mbola hibanjinantsika ny lohahevitra hoe mihavana ao amin'ny Tompo. Ny mpitandrina Randrianasoalahy no hitondra ny hafatry ny Tompo ho antsika. Ny dekona sy ny olona sokajy antso kosa no miara-miasa amin'ny fandavirariana izao fotoana izao. Andriamatoa Ravelison Andrianina no mitendra ny zava-maneno. Omantsika ny fanakem-pinoana faha-efatra ho fanambaram-pinoana, ary ny liturjia amin'ny endriny faharoa no arahantsika. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Hideran'ny Tompo isika amin'ny fiarahana mamaky eo am-pitsanganana ny Salamo 400. Salamo 400 andiny voalohany sy 420 sy ny firana ny hira 420 ny andiny voalohany 13 ary 15. Manasa anao ry havana hideran'ny Tompo eo am-pitsanganana. Misaoran'i Jehovah ry fanahika, Jehovah Andriamanitro, lehibe indrindra ianao, fa mirapiratana sy voninahitra no fitafinao. Endrena hamaroany ny asanao Jehovah, fa endrena no nanaovanao azy rehetra. Henika ny zavatra nataonao ny tany. Amen. Hivavaka isika. Midera sy mankalaza anao izahay, ry Andriamanitra rainay, Andriamanitra tomponay, fa mahagaga tokoa ny asanao. Misaotra anao izahay fa mbola nohavaozinao taminay ny famindramponao, afaka mideranao amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izahay fa mbola nomenao anay ny tombonandro, ahafahanay miona aminao atỳ amin'ny toerana toy itony.
Ary indrindra misaotra fa mbola afaka mandre ny teninao izahay, naiza toerana misy anay sy anoana izao fanompoam-pivavahana izao. Mangataka indrindra izahay Tompo, mba hampangino re ny feo rehetra izay tsy avy aminao, ka sokafy ny fonay handray ny teninao. Diovy izany fonay izany Tompo, mba ho afaka mandray ny teninao ka hiaina sy hitahiry izany teninao izany. Ifonanay izay rehetra manakana anay, tsy ahafahanay ho tafarainy tanteraka aminao ao anatin'izao fanompoam-pivavahana tanterahana izao. Dia miasa mahery ianao ka idino ny fanahinao mba hitarika anay, ary dia hampaherezinao ao anatin'izao hazakazaka izao tontolo izao izahay amin'ny alalan'izany teninao izany. Dia hatreo feno Tompo izao fotoana izao, fa atao voninahitry ny anaranao. Dia ianao irery ihany tokoa no membonahitra amin'izay rehetra tanterahana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanakao sy mpamonjy anay no anatanteranay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika. Ho iraintsika ny hira fahafito sy roanjato. Hira fahafito sy roanjato, ny andininy voalohany sy faharoa, mialohan'ny rosoantsika amin'ny vavaka fitsalovana sy famakiana ny tenin'Andriamanitra. Ivavakantsika ry havana, raha io, raha be fitiavana ianao, mbola nomenao tombonandro indray izay anio Tompo, azahoana indray miaina ary mamaky ny teninao. Ry Tompo tianay io, arotsay ary ny fanay masinao. Ho ao am-ponay tsirairay avy Tompo, mba azahoanay mandray ny teninao. Ka ovainao Tompo ny fovatinay ho fonofo, mba ahaizanay manatanteraka ny sitraponao. Ireo izay hamaky ny teninao Tompo, sy hitondra ny hafatra ao koa, dia ianao Jesosy Kristy no andatsaka ny fanahinao amin'izy ireo, mba azahoany mampita izany. Azava aminay Tompo, ary tsy hisy ho latsaka koa ny teninao. Ny teninao Tompo izay teny fiainana ho anay, teny manadio anay Jesosy, hoentina indray mamakivaky ny herinandro ho avy iny. Ampahery anay indrindra amin'izao fotoana mahaory izao. Ry Tompo tianay eo, miaino ny vavakay. Amen. Ohabolana faharoapolo, andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Ohabolana faharoapolo, andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toaka,
koa izay miraikiraiky azon'izany dia tsy endra. Ny fampitahoran'ny mpanjaka dia toy ny fihain'ny liona tanora izay mampatezitra azy dia maka adoza hiatra amin'ny aina. Voninahitry ny olona nanalavitra ny ady, fa ny adala rehetra kosa misavoaka. Filazantsara nosoratan'ny Lioka, toko faha 120, andininy faha 430 ka hatramin'ny faha 930. Filazantsara nosoratan'ny Lioka, toko faha 120, andininy faha 430 ka hatramin'ny faha 930. Ary mitandrema fandrao ny fonareo vesaran'ny vokatry ny fisototoaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahin'izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany. Fa miambena ka mivavah mandrakariva, mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany, ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Jakoba, toko 7, andininy 17 ka hatramin'ny 20. Jakoba, toko 7, andininy 17 ka hatramin'ny 20. Izy eo aminareo no endry sy malala-pahalalana, aoka asehony amin'ny fitondran-tena tsara, ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Fa raha misy fialonana mirehatra sy fifampiandaniana ao amponareo, aza mireharehina mandainga manohitra amin'ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy avy any ambony, fa araka ny etỳ tany ihany, araka ny nofa, araka ny any demonia. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindrapo sy be voka-tsoa, tsy mihanahana na mihatsara velatsia, ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Mialoha ny andrenesantsika ny afatry ny tompo, dia ho mpitsanganana no anatanterantsika ny hira fa 770 amin'ny 100, ny andininy faha 2. Ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fahendrena ny ariavako ho aminareo rehetra mandrakariva, na ho anao izay ny tokantrano zany, na isika rehetra eto an-tranon'Andriamanitra amin'izao anio izao. Vao andro roa izay riavana no niarahantsika, ny fety noho ny faha 90 taona niverenan'ny fahaleovantenantsika malagasy.
ary dia rary sitsiny loatra raha mifampiarahaba isika no ny fahatrarantsika izany asara-manitra izany ho tanteraka tokoa ny ilay hoe Madagasikara ny Kristy ary Kristy ho an'ny Madagasikara sy ny mponina rehetra eto aminy. Fa tao anatin'izay 80 taona izay ry havako dia maro ny ezaka rehetra hamerenana ny Madagasikara sy ny Malagasy amin'ny toerana izay efa nametrahan'Andriamanitra azy indrindra hatr'izay. Isany amin'ireny ny hamerenana ny soatoavana Malagasy izay nisan'ny faran'izay fatratra dia ny fihavanana izany. Tsapa nefa dia izao mandraky tia ny androany dia mbola tsy tanteraka izany. Tena mbola marefo ilay fihavanana izay tena mampiavaka antsika Malagasy. Maro izay mety ho antony fa isan'ireny ny fanombana sy ny fampizarazarana nataon'ny mpanjanantany. Fa ho ihany koa ny tsy fahampian'ny fahalalantsika, ny tantaran'ny firenentsika sy ny maha-izy-tsika ireo soatoavana izay tena mampiavaka antsika Malagasy. Fa indrindrindrindra ry havako, na dia ambara raha fatany manankareny sika, maro olona manam-pahaizana dia miara-miaikotsika ry havana fa tena vitsy ny olo-marina ary ny olo-kendry samy joro amin'izany fahamarinana sy fahendreny izany. Ary izany no mahatonga ny tsy mbola fahatanterahan'ny fihavanana na eto amin'ny firenentsika na manerana n'izao tontolo izao. Anio ry havako dia notain'Andriamanitra manokana zaho ianao manome fanomezana amin'ny tompo antsika anio. Fanomezana fa 80 taona ny niverenan'ny fahaleovantenantsika Malagasy dia ny tenin'Andriamanitra izany. Ato amin'ny bokin'ny Jakoba, epistilin'ny Jakoba 4 ka ny 7:10 ka hatramin'ny 9:20. Fa raha mahantra fahamarinana sy fahendrena izao tontolo izao ary mba isan'izany tsika Malagasy, ny fanomezana lehibe omen'ny tompo anao anio ry havako dia ny andron'Andriamanitra anao sy ny ainanao izany atao hoe fahendrena kristianina izany. Manoana tokoa moa izany fahendrena kristianina izany. Roa farafahakeliny no ilazan'ny Jakoba azy eto. Ny voalohany dia izao: ny olo-kendry izay miaina amin'ny fahendrena kristianina dia maneho izany amin'ny fitondran-tena tsara. Maneho izany amin'ny fitondran-tena tsara. Manomboka amin'ny 7:10 ka hatramin'ny 9:20 no ilazan'ny Jakoba izany. Mandeha ny 7:10 ihany ny vakitsika. Zao nambaran'ny Jakoba manao hoe: iza eo aminareo no endry sy manam-pahalalana, aoka asehony amin'ny fitondran-tena tsara, ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendreny. Ambaran'ny Jakoba mazava tsara ry havako amin'izany tenin'izany fa na inona fahendrena nananao, na inona fahalalana nanan'ny olona anankiray, ny fampiarana izany eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fiarahamonina no tena zava-dehibe. Ny fitondran-tena ry havana izay fampiarana ny fahendrena tsara, fahendrena kristianina no tena zava-dehibe ka hitan'ny olona aminao eny amin'ny fiarahamonina. Ny olona raha mifanojo aminao eny amin'ny fiarahamonina eny tsy mahalala hoe hatraiza moa ny letan'ny diplôma nanan'ity olona ity, na hatraiza moa ny letan'ny fanabeazana azon'ity olona ity, na hatraiza moa ny letan'izay mety mampiavaka azy manokana. Fa ny fantatry ny olona sy ny hitan'ny olona dia ny fitondran-tenanao eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny firenena. Ary izany indrindra ny ilazan'ny Jakoba eto hoe ny fahendrena tokony iainan'ny kristianina, ny fahendrena kristianina dia ny fananany fitondran-tena tsara. Dia samy manana izay fiheveran'ny fitondran-tena tsara tsika ry havako. Fa raha izay ambaran'ny Jakoba eto dia izao: ny teny aloako ny vavanao, izay rehetra ataon'ny tananao ary ny dia rehetra alehan'ny tongotrao dia mifanaraka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy mifanohitra amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Fitondran-tena tsara ambaran'ny Jakoba tsara hoe manomboka voalohany indrindra amin'ny fifehezana ny lela. Ninona izay eritreretinao fitondran-tena ry havana, manomboka any amin'ny lela, any amin'ny vava, any amin'ny fiteny
no tokony anehoany zany fitondratena tsara zany raha zay voalazan'ny Jakoba eto. Zavatra nitrankarevana tamin'ny vanim-potoana izay nanoratan'ny apôstôly Jakoba dia izao: ny fisian'ny olona maro misoratena ho hendry sy manam-pahalalana ka maneho izany amin'ny fahaizana miteny, ary zany na maro filôzofy maro samihafa tamin'izany fotoana zany, samy havanana amin'ny fitenenana, amin'ny fandresen-dahatra, amina teoria maro be, fa saingy indrisy vitsy amin'ireny no nampiarina teo amin'ny fiainana. Fa eto ry havana dia asehony Jakoba mazava tsara fa ny tena fahendrena, ny tena fitondratena tsara tokony ananan'ny kristianina dia ny fahaizany mifehy ny tenany zay rehetra alokon'ny vavany. Zany fifehezany zany dia zao: mba tsy fanohitra ny teny sy izay rehetra ataonao. Raha tsorona dia zao: ny fahendrena kristianina, ny fahendrena tian'Andriamanitra izay iainan'ny mpino dia tsy fahendrena lesona fotsiny akory na teoria be ka malaza tsy nanana toy ny vilitsahona, fa teny sy fitondratena amarinina amin'ny fiainana sy ny asa izay atao andavanandro. Ry havako malalo amin'ny Tompo, manahoana sy manahoana tokoa tsika sianao, manahoana sika fiangonana eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra izany, isika fiangonana izay endriky ny fahendren'Andriamanitra sy mitory zany fahendren'Andriamanitra aiza ho aiza ny fiainantsika izany. Manahoana ny fitondrantenantsika, ny indrindra fa ny fifehezatsika, ny teny izay alokon'ny vavantsika. Ry havako malalo amin'ny Tompo, izay rehetra tononinao sy teneninao na ataon'ny tananao dia mbola ifanatrehany eo anatrehan'ny Tompo zany, rahatr'izay amin'ny fiaviany eny amin'ny raon'ny lanitra. Jesosy Kristy ry havako, ilay Tompo sy mpamonjy atsika, ilay tena endriky ny fahendren'Andriamanitra no naneho zany fahendreny zany teo amin'ny fiainany, indrindra teto tany. Fa izay rehetra fampianarana nataony dia arahany asa avy hatrany. Rehefa mampianatra izy ny amin'izay hoe inona ny tena sakafo mahavelona, ambarany fa Jesosy ny tena mofinaina, izy ny tena mofinaina mameny fiainana mandrakizay avy hatrany, dia nisy olona nona maro teo dia nomeny sakafo avy hatrany. Tena anisan'ny pedagogue mahay ry havan'i Jesosy, fa sady miteny sy mampianatra izy no mampiatra. Ary zany ry havako no tian'Andriamanitra mba iainantsika pino, ary zany ny tena fahendrena tadiavin'Andriamanitra. Ny atao hoe endry sy le hoe tahaka ny any am-pianarana ka dia tsy mihetsiketsika mihitsy, fa dia mijanona amin'ny efitra izay misy azy ao. Ny atao hoe endry dia le tsy milobava mihitsy, ka na dia misy fahamarinana tokony ho lazaina ary dia mangina. Tsy izay ny fahendrena tadiavin'Andriamanitra, fa ny fahendrena tadiavin'Andriamanitra dia zao: ny ampiaratsika ny tenin'Andriamanitra izay alokon'ny vavantsika amin'ny fiainantsika andavanandro isanandro isanandro. Vao tamin'ny alady lasa tsika ry havana ny nankalazan'Andriamanitra noho ny 520 taona ny nanoratana ny Baiboly voalohany tamin'ny teny malagasy. Raha tianao ry havana ny anina fahendrena dia ataovy zava-dehibe tokoa ny famakiana sy ny fampiarana zany tenin'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainantsika, fa ny tenin'Andriamanitra no mampahendry atsika, ny tenin'Andriamanitra no mitarika atsika ihany koa hiasa ao anatin'izany fahendrena zany. Fa eto koa nefa ry havana dia mampitandrina ihany Jakoba, fa amin'izany fahendrena zany dia maro izay mety fahendrena izay mety ho hita ety amin'ity ambany masoandro ity. Mitanisa fahendrena telo izy eto. Ny voalohany dia ny fahendrena avy any ambony, ny faharoa dia ny fahendrena araky ny demonia, ary ny fahatelo dia ny fahendren'ny tany na ny fahendren'ny nofo zany. Reto roa farany dia ho resahako aminao: ny fahendrena izay ambarany eto, fa fahendren'ny tany ry havako dia ilay fahendrena izay mampiasa ny fomba rehetra mba azahoany zavatra na hatateraka ny fikasana, ka na lainga na fitaka dia atao daholo zany mba hatateraka ny tanjona. Moa tsy tahaka n'ilay fomba fitenena hoe ny lalana rehetra tonga ny Roma, ary ny zavatra rehetra rehetra atao dia amarininy vokatra farany. Misy koa ny fahendrena izay ambara hoe fahendren'ny nofo eto, izay ambarany Jakoba ihany. Izany hoe zavatra rehetra izay ataonao dia mitodika any aminao, resaka fitiavan-tena sy ny tombotsoa. Fa ny tena losa eto dia ambarana koa misy ny atao hoe fahendren'ny demonia,
ny fahendreny demony ny fahendreny devoly dia tsotra ihany ny fampisaraham-bazana ny fampitsitokotokoana zany ny fahendrena zay ambareto eo anatrehan'izany fahendrena marobe zany ry havako manahoana ny fahendrena zay iainanao sy velomanao ary ampitainao amin'ny zanakao ao tokantranao indrindra ao anatin'izao tsy fahafatsika tena mivezivezy loatra izao fa iaraha-mpianakavy ao tokantrano ao manahoana karazana fahendrena toy ninona no ampitaitsika aminy fa mazava ny afatr'Andriamanitra ry havana eto fa ny tena fahendrena dia ny fahaizantsika ny feny lela sy ny fanahantsika fitondran-tena tsara eo masony ny ankonana eo masony ny mpiarabelona eo masony ny mpianakavy fa indrindra eo anivon'ny mpianakavy ny finoa fa ny faharoa havana dia zao lay fahendrena kristianina izay tian'Andriamanitra ivelomantsika ihany koa dia zao fahendrena avy amin'Andriamanitra izy io fahendrena avy amin'Andriamanitra izy io manomboka amin'ny andinin'ny 7 ka hatramin'ny andinin'ny 9 no milaza an'izany dia ny andinin'ny 7 dia rahantsika mamaky zao ny voalazan'i Jakoba eto fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha ary tia fihavanana mandefitra mora lahatra be famindrampo sy be vokatsoa tsy mianahana na mihatsara velatsy raha aravony rehetrarehetra koa dia zao hoe lay fahendrena avy any ambony dia fahendrena avy amin'Andriamanitra ary indrindra fahendrena tena marina azo antoka ary tsy mahamenatra ny mijoro amin'izany satria hita mivokany voambaran'i Jakoba hoe vokatsoa fihavanana fahamarinana zany ry havako ny fahamarinana zany ny fahendrena ambarana Jakoba eto ka tia ny velomantsika sy ijoroantsika tsy mba tahaka ny fahendren'ny tany ka mampifandrafy be dia be ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika eto amin'ny firenena eny anivon'ny fiangonana eny anivon'ny fikambanana maro samihafa eny izay ahitana fifampiandrafiana sasany dia tena fananiana volena sasany dia tonga tsinahy fa ireny rehetrarehetra eny ry havana dia tsy fahendrena avy amin'Andriamanitra ireny fa anisan'izay mampiveron-dalana atsika na amin'ny maha-olombelona no arian'Andriamanitra atsika fa indrindra amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra antsika fa tsy mba tahaka an'izany ny fahendrena avy any ambony fa ny fahendrena avy any ambony no entina manompo an'Andriamanitra sy manao ny asan'Andriamanitra fa ny fahendrena avy any ambony ihany koa no entina mampandroso ny fiarahamonina sy ny firenena ry havako malalo amin'ny tompo tena hafa loatra ny fahendrena tian'Andriamanitra ivelomantsika fa ilay fahendrena mitondra toetra ahaizantsika mikolokolo ny fihavanana ahaizantsika mikolokolo ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona sy amin'ny hafa kristianina ianao manahoana ny fifandraisanao amin'ny manodidina anao mba isan'le mikolokolo atsara ny fifandraisana ve ianao sa isan'izay miandririka mba hanimbany zany fifandraisana zany fa ny tian'Andriamanitra ry havana ivelomanao amin'izao sisy zao dia ny mba tena tonga anao tokoa ho vehivavy endry ho lehilahy endry ho zaza ho tanora ho lehibe iaina tokoa amin'izany fahendreny zany ka hikatsaka mandrakariva zay sy ny fifandraisana ny atsara ny fifandraisana amin'ny hafa zay taratra ny fifandraisantsika ihany koa amin'Andriamanitra fa zay amin'tinana ihany koa ry havako zay tiany Jakoba ambarany amin'ny atao hoe fahendrena avy amin'Andriamanitra dia zao madio zany ny resaka fitiavana fihavanana fahamarinana ny resaka fitiavana firaisana ao anatin'ny fiombonana ao anatin'ny fiarahamonina dia madio zany madio ny saina madio ny fo madio ny fomba fiasa madio ny saina amam-panahy ray manontolo zany ny fahendrena avy amin'Andriamanitra soratsika ry havan'i Jesosy Kristy fa naneo indrindra zany fahadiovana zany fahendrena madio zany mbola itsika tahaka ary ny raha zay nalatsa ny tany Kalvari no manadio antsika amin'ny tsy fahatanterahana rehetra ka naindray mandalo any am-pontsika raha mety karaza-pahendrena hafa mifanohitra amin'izay nampianaran'i Kristy atsika ny rany Jesosy dia ampy anadio atsika ka iainantsika amin'ny tena fahendrena ko amin'izao sisy zao ry havako dia katsao sy velomy mandrakariva izany fahendrena avy amin'Andriamanitra izany ka mba ho isan'izay miara mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fiangonana eny isika mba ho isan'izay miara mampandroso ny fiangonana fa mampandroso ny hafa miaraka amin'Andriamanitra ny isika ka tonga atsika tokoa ho tena olona mahatoky amin'ny teny sy ny asa zany ry havako ny tena olona endry ambaran'ny soratra masina eto fa ny olona tahaka an'izany
sy ny fiarahamonina misy ny olona tahaka an'izany no isin'ny fihavanana ny fahamarinana ary ny tena fandrosoana homendriky ny voninahitr'Andriamanitra. Araka ny fanentanantsika riavako dia amin'ny heriny anio fotoan-dehibe tokoa antsika eto ambavahadin'ny tafo satria isaotra an'Andriamanitra isika azahoantsika rehetra miaona sy hanatanteraka ny fitom-bokatra. Ilay fotoan-dehibe azahoantsika miara-mivavaka mitondra vavaka ny asan'Andriamanitra, fa fotoan-dehibe koa anehoantsika ny fikolokoloantsika izany fifandraisana izany amintsika mpianakavin'ny finoana. Ny fikolokoloantsika ny fihavanana, fa indrindra ny fihetezantsika hiara-miasa amin'Andriamanitra hampandroso ny fiangonana na amin'ny lafiny ara-panahy, na amin'ny lafiny ara-pifandraisana, amin'ny lafiny maro samihafa, na ny hita maso na ny tsy hita maso. Zany mazava-dehibe zany fitom-bokatra zany ravana. Ka samy itsika mifanetana, na ho an'ny namana sy tapaka, na ho an'ny havana mantsakaiza, ho an'ireo zanatsika mielopatrana rehetrany rehetrarehetrany, mba tsy haro-bavaka zany fotoan-dehibe zany. Ary raha misy ny fahafahana ho tonga dia hanao zava-dehibe ny fiarahantsika mivavaka. Fa anehoana indrindra zany dia ny fikatsahantsika ny amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, ka anehoana tokoa fa zay rehetra no beazina teto amin'ity fiangonana ity, nandalo teto amin'ity fiangonana ity, dia ny beazina tamin'ny fahendrena. Tsy ny fahendrena zao tontolo zao, fa ny fahendrena avy amin'Andriamanitra. Ka na inona fivaovana, na eo amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona sy eto amin'ny firenena, na eo amin'ny fiarahamonina sy ny amin'ny lafiny fivelomana sy ny fivezivezena, ny fahendren'Andriamanitra tokoa no anjaka aty anatintsika, ka hankamamin'ny fahamarinana, ny fanaova-tsoa ary ny fihavanana mandrakarivotsika riavana. Mba tsy ho tahaka an'ireny olo malaza maro be, na ny mpanao politika, na ny olona izay manana talenta manokana, izay manome fampanantenana amin'ny isin'ny fiarahamonina tsy misy raharao, isin'ny fihavanana tsy misy petina, isin'ny fiombonana tsy misy tahaka izany, mba azahoan'ny toerana na andraikitra na tombotsoa iraitsika, mba tsy ho tahaka an'izany tsika riavana. Fa mba ho tena ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra, ka tsy hanao kobakambava, fa zay rehetra lokon'ny vavantsika dia teny marina ary ampiaritsika eo amin'ny fiainantsika izany. Tsy ho voninahitrytsika, mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ary tsy ho tombotsoantsika, fa ho tombotsoan'ny hafa sy ny fitorinan'ny filazantsara. Antso an'ny fiangonana riavako zao tenin'Andriamanitra izao, antso tsika pino zao tenin'Andriamanitra izao, fa namandoka raha ny fahendreny zao tontolo zao. Raiso ivelomin'ny fahendrena avy amin'Andriamanitra dia izay ambarany amin'ny alalan'ny teniny izany. Atao ho zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra dia ho fiangonana kristianina tokoa ianao, ivelona amin'izany fahendrena sy fahentsiana izany. Ka na ny fitondrantenanao, na ny fomba fiasanao, na ny fifandraisanao amin'ny hafa, dia tena iseho hiavaka tokoa ianao, satria velona sy endriky ny fahendrena avy any ambony. Riavako malalo amin'ny tombo, tianao ve zany atao hoe fiangonana feno fahendrena zany? Tokantrano feno fahendrena, zanaka feno fahendrena, atao ho zava-dehibe riavana. Ny fanehoana ny fahamarinana sy ny fahitsiana ary ny fankatiavana amin'ny endrika hita maso, mba ho tarafin'ny taranaka, ho tarafin'ny mpiarabelona, ho tarafin'ny zao tontolo zao tokoa, ka tonga azy anantona an'Andriamanitra ary hanome lanja ny fiombonana sy ny fankatiavana noho ny amintsika kristianina izany. Riavako malalo amin'ny tompo, tianao feno fiadanana ve ny tokantranonao, ny tontolo manodidina antsika, na dia mampisento ara sy mampanany amin'ny ampitso? Ataovy ho zava-dehibe riavana ny fikatsahana ny fihavanana, ataovy ho zava-dehibe ny fizarana ny fahendrena any amin'izay rehetra lehanao. Izany tsy maneho zany, ko endre tsara riavako ho voninahitra ny tompontsika. Amen.
mbe hivavaka isika. Ny voary manontolo ry Tompoandriamanitra, ny asan'ny tananao dia manaprofo izay voalaza ny teninao tamin'ity anio ity fa Andriamanitra endry tokoa ianao, ary tianao hivelona amin'izany fahendreny izany izay rehetra no arianao, fa indrindra ny zanak'olombelona, ny fiangonana, indrindra ny mpino. Koa ndreto izay Jesosy izay naloranao ny aino tao ambony hazo fijaliana, maneho amin'ny endrik'hita maso tokoa ankatony teninao, ka namandoka ara ny fahendren'ny tany, dia ny fahendrena avy any ambony avy aminao Andriamanitra no ho fikirinay, iainanay, ho zaranay amin'ny taranakay, ary ho ambaranay ho retany Andriamanitra ny misehatra rehetra izay andrahanao anay amin'izao sisa izao. Eny anivon'ny tokantrano izany, eny anivon'ny asa mahandrara, eo anivon'ny firenena sy izao tontolo izao, ho fiangonana fahazavana tokoa ny tompon'ny fiangonanao, ny mpino tsirairay avy izay zanaky ny fiangonanao koa any mba ho fahazavana izao tontolo izao. Eny izay rehetra mandre izao teninao izao, dia mba naiko koa any mba ho fahazavanao Jesosy, ka hiaina amin'ny fahendrenao, anana fitondran-tena tsara, na ny tenina ny asa hifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra. Tompo tianay io, marefo anefa izahay, ka mila ny fanatanjahan'ny fanahy masina mba hifikiranay amin'izany fahendrena avy any amboniny izany, ka na miteny indrindra amin'ny asa, amin'ny fitoriana ny filazantsaranao, amin'ny fijoroana vavolombelonao Tompo, dia amin'ny fahendrenao tokoa nanatanterahana izany. Ary ambiny mba hitondra voka-tsoa ho an'izay rehetra mifanojo aminay any amin'ny toerana rehetra izay alehanay izany anie, indrindra fa ho an'ny tsirairay avy aminay. Tompo tianay io, fahendrena lehibe avy aminao tokoa no hanomezanao anay fotoana azahoana miara-mivavaka, na ny anio izany fa raha sitraka kokoa amin'ny heriny tahaka an'izao. Ilay fotoan-dehibe efa noentina hampafaka taminao Tompo, dia ny fetim-bokatra eto anivon'ny fiangonanao izany. Na eo ara Tompo ny mety fahasairanana sy fiovaovan'ny zava-misy, ny fahendrenao any ny asa ty anatinay, ka noloranay tena, anoloranay izay nitahinao anay Andriamanitra, mba hampandrosoana ny fanjakanao, manomboka eto anivon'ny fiangonana, ny fiarahamonina ary ny firenena, indrindra hatramin'ny mandrakizay. Koa ambino amin'ny etomanana ny fiangonana Tompo, na amin'ny ara-panahy izany, na ny tanjaka rahatsainy izany, any amin'ny fitaovana sy ny afo ny ara-bola izany, mba azahoana mamoro izany rehetra izany, mba hampandrosoana ny fiangonanao. Eto manatanteraka ny fitoriana ny filazantsaranao Jesosy, sy ny fitsinjovana ihany koa ny mpiarabelona, indrindra fa ny ao anatin'ny fahasairana amin'izao vanim-potoana izao. Satria mamely mafy tokoa eto amin'ny firenena eto Tompo ny varana aretina Covid-19, ary mitondra fahasimbana ara-tsaina, fahasimbana ara-toekarena, ary hatrany amin'ny ara-tsosialy misy tokantrano azy izany. Jesosy Tompo, tahaka nefa namonjenao ny olona marobe fahizay, nanasitrananao ny tsy salama fahizay, no irinay koa mba ataonao amin'ny mponina rehetra, na ny manerana an'izao tontolo izao izany, indrindra fa eto amin'ity nosin-drazana nametrahanao anay ity, mba ho fotoana tokoa an'izao Tompo, hiverenanay aminao ka hifikiranay amin'ny fahendrena avy aminao Andriamanitra. Ka toko tokoa izay fa na eo ara izay mety fahasairanana, dia androso ny firenena, androso ny fiangonana, androso anaradianao Jesosy any amin'ny fanjakanao. Tompo amin'izao ora sy fotoana izao koa dia maro ny ao anatiny tsy fahasalamana, miady amin'ny aretina sy ny fahafatesana mihitsy aza, misy ny any tokantrano, misy ny any amin'ny toeram-pitsaboana toy ny hopitaly. Tompo tianay mba vangisy ampaherezo izy ireny, mba hatsiaro tokoa fa Andriamanitra endry anao, ary tianao koa izy ireny
mba iaina amin'izany fahendrenao zany na inona zavatra mitrango amin'ny fiainany, dia mba ambiny tompo ny mpino rehetra ny fiangonanao mba ho tena tananao tompo, amerina azy ireny amin'ny sehatra izay no arenao azy ho tahaka ny endrikao Andriamanitra. Ry tompo tianay eo, mbola maro ny vetsevetsim-ponay na ho an'ity tany razana nametrahanao anay ity dia Madagasikara zany, mba ho tonga ho anankarena olona tokoa ho feny fahendreny, mba hiara-miasa aminao tompo, ampandroson'ny malagasy sy ny mponina rehetra eto, na ny fiaina tokantrano sy ny asa aman-drarahany tsirairay avy, aza vela ilofika ao anatin'ny fanahiana sy ny tahotra izay tompo, fa ilay fahendrena avy aty anatinao no hitario anay mandrakariva, hitarianay ny manodidina anay koa hitraka sy handroso hatrany amin'ny fampandrosoana amin'ny sehatra rehetra ny rahanao anay. Mbola maro nefa Jesosy ny tsy voatony ny vavanay, fa fantatray fa mahasoa ny firenena, ny tokantrano ny tsirairay avy, ka tonga anay ankamaminy fiombonana sy ny fihavanana. Koa izay rehetra tsy voatony ny vavanay tompo, dia fantatray fa ianao ny mahalala ny mahasoa sy mahatsara anay, ko toavy aminay araka ny fahendrenao zany Andriamanitra. Fa dia tianay ny ampiombony izao vavaka izao, amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ao masina ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao anay sitraponao, ety tany takony ny an-dany, omeo anay ny masaza ao anay, tahaka nameranay izay mioka taminay, aza mitondranay amin'ny fankapanao, amanafahany amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra ny tompo isika ry havana ny amin'ny teniny izay mampahery antsika, dia iainantsika tokoa ny fahendrena kristianina amin'ny fitondran-tena tsara izay asehontsika, ary tsy homenatra isika ny joro ny amin'izany. Dia asehontsika amin'ny endrika hita maso izany fiombonana sy fijoroantsika izany, ka ataontsika ny fanekem-pinoana fahaefatra ho fanambaram-pinoana. Fanekem-pinoana fahaefatra eo am-pitsanganana no anatanterantsika izany ho fiombonana. Manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika, dia araka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teniny nataony Andrea hoe: efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teniny nataony Natanaela hoe: Rabio, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'i Israely. Sy araka ny teniny nataony Samartana hoe: ny tenanay no nandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teniny nataony Petera hoe: ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teniny nataony Tomasy hoe: Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharahany fiangonana sika ry havana. Izany dia atombokontsika amin'ny famakiana ireo taratasy izay voaray, ary dia ny ray aman-dreny mpitandrina no hanohy sy hamarana izany. Taratasy avy amin'ny foibe FJKM. Manoloana ny zavamisy izay atrehintsika ankehitriny, dia tsy afaka manome fivelomana 100 isan-jato ho an'ireo mpiasa ahiny ny foibe, ary dia nanapa-kevitra ny biraon'ny mpiandraikitra foibe fa ny 50 isan-jato ny fivelomana aloha no homena ny volana May 24,00, dia ho hita eo ny mety ho fivoarany araka ny zavamisy.
eo anatrehan'izany dia manentana ny hanoananareo arabola manokana araka izay fahafahamanao azahoana miatrika izany zavamisy izany. Fanentanana. Entanana trany sika ry havana hanatanteraka ny adidy fanaontsika isam-bolana. Na tsy misy ara ny karatra adidy dia afaka mananatanteraka izany tsika fa isy hatrany ny rosia izay omenantsika eo am-panatanterahana izany. Aorian'ny fanompoam-pivavahana dia azadiny ny manoratra ny anarantsika sy ny mombantsika ahafahantsika mananatanteraka hatrany ny fiepetra, ahafahantsika misokatra ka ahafahantsika miombom-bavaka toy izao. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ilazany aminareo fa ny ava-malalanay Andria Manantena Soa Gérard dia nantsoiny ny ray ody any aminy ny asabotsy fa 7 Jona 2024 rehefa nivahiny 50 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny, ny zanany, ny reniny, Razafy Arsoa Julia Monique, ny rafozany ny praitapo aminy, ny praitapo amin'ny reniny sy ny vadiny ary ny fianakaviana iray manontolo. Ny nofony dia hiala ao amin'ny tranony lo VU 76B miandra arivo ambany dia ny alatsinainy fa 7 Jona 2024 amin'ny 12 ora ary hoentina any amin'ny tandazany any Ambohijafy feno arivo. Dia toy izay ireo raharahany fiangonantsika ry havana ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Raha fatrapanirany zava-panahy dia ny ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Izany teny fanentanana izay nataon'ny Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto izany ry havako. Ny fanentanantsika ihany koa amin'ireo asa izay entina mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra indrindra eto anivon'ny fiangonana. Ny voalohany amin'ireny ry havana dia ny fampahezana antsika ahatra hatrany amin'ny fivavahana, ny famonjena fiaraha-mivavaka, ny fitiavam-bavaka ny anivon'ny tokantrano, aoka sy noho ny fandalovan'ny varana retina ihany ny fikirantsika amin'izany toetra tsara sy fahendrena kristianina izany, fa aoka mba ho tena fiainantsika mandrakarivo izany na inona zavatra mitranga eo amin'ny tontolo manodidina antsika, fa indrindra ny tsy hahafozy antsika ny fiarahana miangona tahaka ny efa fiainantsika hatramin'izay. Ny faharoa ry havana dia ny fifanentanantsika, fa sady fisaorana antsika ihany koa satria efa betsaka ny efa vitantsika. Na tamin'ny fanohanana ireny havantsika ao amin'ny foibe izany, fa teo koa amin'ny fanohanantsika ny fitsaboana Andriamatofara. Kanefa ry havana amin'izao vanim-potoana izao dia mbola manao antsoavo ny tompo amin'ny alalan'ireny rakotsoatra samihafa mivakina teto anivon'ny fiangonana ireny, any amin'ny foibe izany, any momba Andriamatofara izay mbola tena ao anatin'ny fitsaboana. Koa dia mifanentantsika samy manao arak'izay nitahin'ny tompo azy. Fa misaotranao mialoha ry havako amin'ny fitiavanao sy ny vavaka izay nataonao ary ny fanomezana nataonao hanohanana ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Fa ny fahatelo ry havako, isaorantsika ny tompo fa na dia mbola nisy 10 millions d'ariary ary ny anjarantsika amin'ny trano fidiovana, isaorana ny tompo ry havana fa efa misy 3 millions d'ariary an-tanana ankehitriny. Izany hoe 7 millions d'ariary sisa ny vola izay tokony ho katsahantsika amin'izany famitana ny trano fidiovana izany. Trano efa vita, fotodrafitrasa sy ara-teknika efa milamina, fa amin'ny lafiny ara-bola mbola andrasana antsika rehetra irahantsika metana amin'izany. Aza donoina ry havako fa tena antoko ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahamasinantsika pina ny fananantsika toerana sala amin'izany, fa indrindra amin'izao tsy fahasalamana mianjady amin'ny firenena izao. Ary ny farany ry havana kanefa tsy ny kely indrindra, efa fantatsika fa fotoan-dehibe eo antsika ny amin'ny lahady ho avy izao dia ny fetim-bokatra izany. Mino sy manantena ry havako fa efa samy miomana amin'izany tsika rehetra, fa izay anentanantsika dia izao hoe eto am-bavaka mba ho avy ihany koa hoe zanakam-pielezana rehetra amin'izay afaka mifamezivezy indrindra fa atao amin'ny faritra Analamanga moa izany. Ary ho antsika rehetra kosa ry havana izay tsy afaka tonga eto fa ivelan'ny faritra Analamanga na mety alepitran-dranomasina ihany koa dia zava-dehibe aminay tokoa ny fiarahana ireo miombam-bavaka aminay, ary azontsika atao ny manolotra ny vokatra na ny fanomezana izay ataontsika amin'ny fomba mahazatra antsika eto amin'ny nivon'ny fiangonana, na hatelona atao amin'ny fandraharana na ihany koa amin'ny vola sy amin'ny fomba rehetra efa mahazatra antsika ato anatin'ny fiangonana izany. Tsarovy ry havako fa ny fitiavantsika sy ny fahamasinantsika pina dia tena
mahasambatra koa ny manome noho ny mandray. Dia ny tompo sy ny fiadanany tokoa ny ho amintsika rehetra ao anatin'izany rehetra izany. Mpanompon'Andriamanitra ry avana nahazo fahasoavana sy fitahiana avy amin'Andriamanitra ka manatanteraka rakim-pisaorana ankehitriny. Ahatro ny fony anao tsy mbola noforoniko tany Ekibo no efa fantatro. Ahatro ny fony anao tsy mbola teraka no efa namasiniko sy notendreko mpaminany ho an'ny firenena. Nivoady taminao Andriamanitra ka dia anatitra fanatim-pisaorana ho anao. Manome voninahitra ary misaotra an'Andriamanitra ray, Jesosy Kristy zanaka, ary ny fanahy masina izay mivady noho ny nanomezany anay an'Andria Manantsoa Natanaelina zanakay. Amin'ny fofeny fiderana sy fakasitrahana no andohanay fanatim-pisaorana vola 200,000 ariary izay mitsinjara toy izao. Ny 100,000 ariary ho an'ny mpitandrina Randrianarosoa Alain, ny 50,000 ariary ho an'ny fiangonana, ary ny 50,000 ariary kosa ho amin'ny famitana ny trano fidiovana. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ao anatin'izany. Fa isoratsika ny tompo ihany koa ry havana ny amin'ireo tanora zanantsika izay na dia teo ara izay mety tsy fahafahana manatanteraka ny fampiarabanina ny tsingerin-taona tao anatin'izay volana maromaro izay, dia manatanteraka izany izy ireo ankehitriny. Ka manasanao ry havako izay manana tsingerin-taona manomboka tany amin'ny volana Mars, volana Avril, volana Mai ary ny volana Jona, manasanao ampitiavana na ny an-trano anao na manatrika eto mba hitsangana amin'ny toerana izay misy anao. Fa ifampivavaka isika, ifampiarahaba isika. Mino fa maromaro satria volana maro be ry havako izay. Eny ry havako. Rehefa voavako izao tenin'Andriamanitra izao dia ho eny aminareo eny ny dekona hizara aminareo ny tenin'Andriamanitra, na ianareo aty ambany rihana izany na ianareo any ambony rihana. Ary anareo izay ny tokantrano kosa dia izao no voarakitra ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao manao hoe eny izao fahendrena no mahamaro ny andronao sy mampahalava ny taona iainanao. Oabolana fahatelo ny 112. Ho toavin'ny tompo amintsika tokoa ne izany. Ka mba ho lehilahy, ho vehivavy, feno fahendrena tokoa isika ka ho maro andro sy ho lava taona iainana entina manome voninahitra ny tompo Andriamanitsika. Raha isoary havana ny fanomezana izay atolotra antsika ankehitriny. Mandra-pizara ny mpizara ry afaka mariko ny fampiarabantsika dia itsika hitehaka mafy. Dia manatitra trano ny fiarabana sy ny fiarahetso ry afaka anao rehetra na isika mifanatrika eto izany na ho anareo izay ny tokantrano any. Ho feno fahendrena, ho feno fiadanana tokoa ny fiainantsika, tsy amin'ireo volana voatanisy ireo ihany, fa mba ho fiainantsika manontolo sy ho mandrakizay ane izany. Dia hivavaka isika. Tompo misaotra anao indrindra izahay fa afaka amin'ny fampiarahaba sy mirahasoa no ny amin'ny famindram-pono lehibe ka nahatrara an'ireto ankizy, tanora, olon-dehibe ny tsingerin-taona nahaterahan'izy ireo nanomboka tany amin'ny volana Martsa ka hatramin'izao volana Jona izao. Fahendrena lehibe avy aminao Andriamanitra ny fitehirizana azy ireo ka nahatrara an'izany tsingerin-taona izany. Izany fahendrenao izany tompo mbola hitarika azy ireo mandrakariva, hijoroa ny vavolomenao amin'ny andro sy ny taona izay mbola omenao azy araka ny sitraponao. Ary tsy ho azy ireo ihany tompo nangatahana izany, ho an'ny fiangonanao manontolo mba hahatonga ny tokoa fiangonana feno fahendrena sy zary izany fahendrenao izany. Ary isan'izany tompo nitonanay ambavaka ny mpanomponao izay nanatanteraka rakim-pisaorana tamin'izao anio izao, na tsy aro ny fitahiana sy ny fanomezanao izy Andriamanitra. Ka ianao nanambana ny zaza hitany ray aman-dreny, eny hitany fiangonanao ka hahatonga ny tokoa hisaotra sy hanome voninahitra anao amin'ny fitahiana izay omenao, ka tsy arovanay mandrakariva fa tsy mifarana amin'izao anio izao ihany ny fitahianao
ho an'izay rehetra mino sy matoky anao fa mito mandrakariva sy mandrakizay hatramin'ny fanjakanao izany. Dia mbo tanteraka aminay tokoa ny tompo izany teninao izany, ka samy fanatritava aminao izay rehetra na ny any tokantrano na ny izao nivon'ny fiangonanao ankehitriny, dia amin'ny anavanao Jesoa. Amen. Afaka mipetraka sy tia rehetra avako. Dia ny voninahitra anie dia ho an'Andriamanitra, fa ny fanahy masina kosa ho aminao, ho amintsika rehetra, azahoantsika manotanteraka izay rehetra tandrifitsika tamin'izay rehetra nambara teo. Dia hanavao ny fanoratenantsika isika amin'ny alalan'ny rakitra. Eo am-pitsanganana no anatanterantsika ny hira fanampiny 730. Ho fanorantsika ny rakitra dia am-pitsanganana no anaovantsika ny hira 730 sy 300. Hira 730 sy 300 ny andininy 5.
hamarana izao fotoana izao isika ry havana. Misaotra ny tompo ny amin'ny fahatanterahana izany ary mampaherantsika mandrakariva hiatrika indray ny herinandro vaovao. Mialoha ny andraisantsika ny tsodrano dia ho mpitsanganana no anaovantsika ny hira fa 470. Hira fa 470. Raisanao ry havako ny tsodrano izay atolo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ankehitriny manao hoe ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Ho aminao ani ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ho aminao ani ny fitiavan'Andriamanitra ray, eno aminao ani ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho ankehitriny ary ahatra mandrakizay. Amen. Hipetraka ianareo ary mivavaka mahina isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.